travers son histoire, la civilisation malgache a déployé un art d'agencer les cheveux avec une complexité et une beauté sans pareille. Des Sakalava du Ménabé, en passant par les Myrnes et les Betsleux des Hautes-Terres jusqu'au Atakarana du Nord, le peuple malgache rivalise d'habileté pour confectionner des tresses. Pour les tresses, un petit outil est fortement utilisé. Il s'agit du foufi, une sorte de tige en métal ou encore de zébu. Il sert à fractionner la chevelure en touffes de cheveux, mais pas uniquement. Rehefa manapady zany ny lehilahy dia manamboatra fofo ho an'ny vadiny. Na alohany hanapadiana dia manamboatra fofo izy. Dia iny fofo iny no atolony an'ilay olona, ilay vehivavy izay tiany vadiana. Atolony ilay tiany vadiana zany dia misy tena manapotra sisy eo. Dia inona dikan'izay tsy miteny izy hoe hanambady anao fa atolony ilay fofo. Inona dikan'izay tonga dia azony hoe ogony volo, avy manoko ny volo. Ka raha miteny izay ianao avy manoko ny volo izay, andao zany hanana fotoana mamy intellectuel zany ka manoka ny volo. Car coiffer les cheveux est tout sauf anodin dans la culture malgache. Car le moment où la femme se met derrière son mari pour le faire est l'un de ces instants les plus empreints d'amour et de tendresse dans la vie du couple. Et quand le roi Radama Ier avait ordonné aux hommes de l'armée de se couper les cheveux, leurs femmes avaient interprété cet ordre comme un affront. La séance de coiffure était le moment adoré de tous dans cette institution qu'est le mariage. Elle était pourtant en quelque sorte remise en cause par le monarque. Dia naninona moa fa dia tesitra daholo ny vehivavy. Fa maninona tapahana volon'ny lehilahy. Tesitra ny vehivavy ary tena nikony tamin'ny radamo voalohany mihitsiny. Inona ny antony? Satria resantsika rehefa avy eo fa ny fanogona ny volon'ny lehilahy zany no anisan'ny fotoana azontsika lazaina hoe quand entre le couple survient une dispute, faire les tresses du mari devient un moyen de résoudre le conflit. La femme est conviée à peigner les cheveux de l'homme, et s'il y a encore de l'affection et de la tendresse dans les manières de l'épouse, l'amour demeure et l'union est sauvée. Sinon, le mariage est rompu. L'essence de réconciliation, c'est ce mipetraka amin'ity ny vadiny ady. Dia alaina ny kojakoja fanodona volo. Dia ogony lehilahy, ilay vehivavy, ilay lehilahy. Ka misy fihetsika andrasana zany amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Raha ohatra ka tena mbola mitandrina sy manao endrika mahafinaritra sy miolakolana sy anina dia mbola misy ao izay fitiavana. Ary raha ohatra le lehilahy ka mikifikifika sy anina miteniteny sy anina tsisy fitiavana intsony. Any ambadika izay tovy raha le vehivavy sankafantroatroatra efa tsy ao intsony le fitiavana. Fa raha toa ka ny ray na ny roa mbola hita fa mbola mampiseho fihetsika dia lazaina hoe miravo ny fanambadiana.